Amin'ny 12 eto anoloan'ity sekoly iray eto Mahajanga ity, mitandahatra ireto posiposy ireto aka mpianatra. Efa maro ireo ray aman-dreny no manankina ny fakana ny zanany amin'ireto mpitarika posy ireto. Mantsana maka mpianatra. Efa ela be nanao izany? Efa ela be nanao fanjany fa volanay. Dia ohatrinona ny azonao isam-bolana izao maka mpianatra? Mpianatra anankiray foana sa misy mpianatra samihafa? Na izany aza, misy amin'ireo ray aman-dreny no tsy maintsy manaraka azy ireo hiantohana ny ainy zanany, indrindra fa ireo ankizy tia mipelipelika. Ho andritsylavina izao, ny fotoana tery no anankinany ny fakana ny ankizy amin'ny posy. Manina safidy hoe maka posy anankiray foana natao maka mpianatra? Amin'ilay tsy fahafahana isan'andro maka an'izay satria tery be ilay fotoana. Dia indraindray tsisy olon-dehibe fa tonga dia ilay posy fotsiny maka an'ilay ankizy? Eny koa. Dia ahoana matoky nareo amin'ilay posy? Matoky ka efa posy efa kilanay. Vola 3 alina hatramin'ny 7 alina ariary no azon'izy ireo isam-bolana amin'ny fakana mpianatra. I mananjolika izao, mihoatra noho ny fitambaran'ny vola azony isan'andro izany. Misy 9 alina, misy 7 alina. Dia izay 7 alina izay mety mihoatra noho ny vola azonao isan'andro ve raha tsy maka mpianatra? Tsy mihoatra fa indraindray dala mitambatra zary mahafalifaly koa. Mihoatra vola isan'andro zay. Mihoatra noho vola hitanao isan'andro? Efa mahatoky ireo mpitarika posy mpaka mpianatra ireo ray aman-dreny, kanefa tokony hanara-maso hatrany sy hiezaka ny tsenany zanany araka izay tratra.